Makasika izay taekwondo WTF zay izay misedra olana amin'izao fotoana izao dia nitsangana ireo mpitratroka sy zareo avy eto amin'ny ligna lamanga tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly maneho ny fahitany izay olana mandalo ao anatin'ity fédération malagasy ny taranja taekwondo WTF ity. Amin'izao fotoana zao rahantsika malala fa misy tokoa ny disadisa eo amin'ny mpitantana ny taekwondo eto Madagasikara koa izahay liky anankidimy zany liky tonga natsafa amin'ny zava-misy dia nangataka somary veloko kely mitantara ngamba nangataka fiaonana tamin'ny fédération teo aloha ny mba hisiny ny AGE zany AGO azafady indrindra anaovana tatitra momba ny zava-bitan'ny fédération. Rehefa natao zay dia nahita izahay fa tsisy zavatra mba nataon'ny fédération nandritran'ny taona nanomboka tamin'ny 2014 moa zany ny 19 septambra 2014 izany AGO zany no tanterahana teo no nanampahany liky fa hoavadika ho azy hoe ny fivoriana dia nanaiko moa ny rehetra rehefa nanaika dia nisy ny fifidianana ka lany tamin'izany Andriamatoa Potolamina Tsaradia. Amin'izao nefa dia gaga izahay mahita fa hoe misy championnat karakarain'ny fédération izay nisy teo aloha mpitantana teo aloha dia eo no ametrahany fanontaniana foana hoe aiza ho aiza ny andraikitry ny ministèren'ny jeunesse et sport amin'izany satria efa hita fa misy tsy filaminana eo amin'ny taekwondo tokony mandray ny andraikitra izay voaisiny izy zay zany no antony. Todika manokana eto amin'ny fampandrosoana ny taekwondo todika manokana amin'ny resaka atleta zany ho an'ny ankizy iray manontolo eto Madagasikara izay mikaroka ny taekwondo WTF tena mampahonena be le zavatra iainana satria raha nanana pouvoir fitondrana teo aloha nandritra ny taona tsy nahitana endrika compétition iray angamba ho an'ny ankizy nefa zavatra rencontre tena fampandrosoana ny niveau an'ny ankizy le ankizy lasa verany anatin'ny zavatra hafa daholo le tanora satria sport fitezana vatana fitezana saina nefa rehefa tsisy ny zavatra irosolo le ankizy dia verany any anaty antsana le ankizy ka angamba tsy rarany loatra le zavatra amseo mbola hitombo toerana sy ady toerana aina zareo nefa tsy manana an'le hery afahanitondra an'le izy sy ampandroso an'le taekwondo satria efa teo izy tsy navita azy nataony mba maninona raha mba mingahina indray mba jerena aloha ny hafa indray ny ampandroso azy jerena mety sa tsy mety any izy ny afaka mangataka ny ady toerana raha ohatra ka hoe ady toerana hitondra sy amina fa ho anazy tena mampahonena le zavatra menan'le ankizy satria ankizy ireny no avy firenena nefa rehefa ny ankizy ny sakananao tsy androso tsy anatra tsy aninona ny zaza dia fantrana no amin'ny firenena ka fianarana le taekwondo fitezaina oka mba ohatra zay koa olona miinsiste mbola mitondra n'le toerana tsy amin'ny alalan'ny fahafahana mahery vaika avy aty amin'ny ligue zany aleoko zareo mba ho tonga saina hoe aiza ho aiza no taekwondo zao le izy teo alotaona tsisy micontre mihitsiny izy rehefa nandeha amin'izay rehefa tsy miaina ntsony le taekwondo misy manosika misy mamiery indray zareo janony eo any nareo fa ty ho arosontsika ty anakomana ty toerana zay ilalaovantsika ty ao anatiny eo zany misy zavatra fanakorotanana be misy hevitra hafa mifono anatin'le partie contre amin'izareo le mbola miinsiste hijanona eo tsy ao anatin'le fitiavana le taekwondo fa hitana anazy fa fetsara melatry satria hotona izy teo tsy hita zay natao dia rehefa misy olona vony ijoko sy ampandroso dia mena sakana le olona zay zany mba fiangaviana hoe mba tongava saina fa teo ianao ny ala satria pikatroka daholo ny akamaroan'ny olona ao anatiny io zany mba tongava saina fa mbola mana taranaka mba maniry ny ampandroso ny taranaka ao
aleo tsy fitiavatena ny aseo fa fitiavana le taranja sy fitiavana le firenena.